Faly miarabanareo rehetra mpanaraka ny pejy fampianarana mihira indray amin'ity vidéo izay hozaraina ity. Maromaro ianareo no nametraka fantaniana ohatry ny ahoana tsara moa ilay soutien fa mampiasa an'ilay soutien fa mbola menjana be foana amin'ny vatana na mampiasa an'ilay soutien fa sahirana ihany hisepotra moka ilay feo sy ny sisa sy ny sisa. Dia amin'ity vidéo ity dia hanory sy hanitsy ny antsoina hoe ny fahasamihafana raha amin'ny teny frantsay ny hoe soutien naturel sy ny soutien actif. Ohatry ny ahoana ny fitrangan'izay rehefa mihira ary ohatry ny ahoana no fomba ampiasana azy sy exercice tokony atao isan'andro mba ahafahana mamoaka feo tsy misy olana manimbatsembana zany. Ampatsiahivy fa ny soutien no tena miantoka indrindra ny feo. Rehefa soutien ny diso dia diso avokoa izay rehetra atao rehetra eo satria ao no miasa manome ny pression ny rivotra sy ny sisa mba ahafahana mitantana ilay feo. Ohatry ny ahoana moa ny antsoina hoe soutien naturel. Ny soutien naturel dia izao, ampatsiahivy kely aloha ny position ilaina rehefa hamoaka an'izay ampiasa an'izay soutien izay dia tsy inona akory fa ny asan'ny diaphragme hozatra ambany taolatratra. Dia izao normal toy izao ny vatako somary velariko ny tratrako. Rehefa mivelatra izay ny tratra dia tonga dia miaina ho azy ny kibo. Izay aloha ny tadiavintsika izany, mivelatra ohatr'izay ny tratra. Fa meno izany amin'ilay teniko teo aloha ianao ny kibo, tonga dia ilay tratra mivelatra dia efa mahazo an'ilay kibo miaina avy hatrany. Fa miaina eo izao ny kiboko, velatra ny tratra, miaina io kiboko, tazomiko eo, tsisy mienjakeny, tsisy inona, afaka miteny ohatrany izao satria efa mampiasa an'ilay soutien. Dia izay position izay ilay antsoina hoe soutien interne efa miasa ao. Dia amoaka an'ilay feo raisiko ohatra, ahondoako foana ilay tsara ianao iny. Tsara ianao. Ohatra ny iraiko averiko vonina ny vatako, velariko ny tratrako. Tsara ianao. Dia ilay nao farany izao ohatra nasehako. Nao. Dia eo amin'izay ny miasa ilay hoe soutien naturel sy ilay soutien actif. Eto manomboka amin'ilay manonona ilay nao tsara ianao dia iny mandeha makany durant-n'ilay feo dia tsy mbola ampiasa an'ilay soutien actif. Ilay soutien actif dia izay fanampina muscle na hoe miaina fanampiny kokoa indray ny kibo mba ahafahana mitazona an'ilay feo tsy ho latsaka. Dia izay ilay soutien actif izay. Izany hoe tsy mbola manampy an'iny kibo iny zany, tsy mbola manampy ny asana muscle fanampiny ao fa ilay soutien naturel aloha no atao ampy azy. Izay vao mampiasa an'ilay actif, ilay soutien actif ilay misy effort physique kokoa rehefa eo. Averiko izany, ataoko eto ohatra ao sady miririna ohatr'izany aho. Tsara ianao. Izay izao dia efa elaela lasa dia izay vao manampy actif amin'izay rehefa eo. Tsara ianao. Izay izao efa nampiasa ilay actif kokoa satria nataoko somary misy vibrato ilay feo dia tsy maintsy niampy kokoa ilay soutien actif. Tapitra lira moa izany dia tonga ao. Rehefa tonga atao amin'ity zone négative ity dia ao ilay kekona be mitambatra ohatr'izay ny vatana, mienjakenjana be, izay ilay efa tsy azo atao intsony izany, efa négatif, efa tsy mety izany izay, tsy manome tombony ho an'ilay feo. Fa tazomintsika ato anatin'ity zone, ity zone ilay soutien naturel ity zany io foana no ho tadiavintsika ny amoahana azy. Averiko kely izany, vonina soutien, velatra ny tratra, mendrika ny dera. Soutien naturel izay, tsy mbola nisy fanampiny ny muscle amin'ny diaphragme hoe nanampy an'ilay feo. Mendrika ny dera sy ny hatsa, asandratra ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Soutien interne, soutien naturel daholo izany rehetrarehetra izany. Eo amin'izay refrain, tsara ianao. Izay izao efa nanampy an'ilay actif satria efa somary ambonimbony amin'ilay feo clé note, efa tsy maintsy nampy an'ilay actif. Zavatra roa izany tiako ampatsiahivina dia izao,
fadio ny mampiasa an'ilay soutien actif dia ny vao manomboka ny note. Aloha ny soutien naturel ny asa kely sekondra vitsy eo zay vao manampy soutien actif. Raha soutien actif ny tonga dia ampiasaina dia efa akaiky ato amin'ilay limite n'ilay zone négatif sika rehefa eo dia lasa sahirana mamoaka an'ilay feo. Tsy misy mihenjana ny tenda, tsy misy mihenjana ny kibo. Exercice azo atao any an-trano, tsy voatery hira, mety na vocalise do re misy ny karazany na zay ny tokony atao voalohany, zay sy zay. Ataoko ohatra averiko, vonina ny vatako, vonina zany soutien interne ao hamoaka an'ilay soutien naturel. Ataoko hoe ateo ohatra zany soutien naturel dia avy eo amin'izay manampy soutien actif, ka tsy afaka sady hamoaka an'ilay sy ny vavako no hiteny hoe soutien actif amin'izay no ampiasaiko, fa maneho tanana ohatr'izao dikan'izay nanampy soutien actif ny voana soutien manao ohatr'izao indray raha mety ny ampy tsikelikely. Alefako ary ray fa vonina ray roa telo hatreo ohatra tsy hoe andeha hanenjika record toy izay akory, fa maneho hoe ity tsy nampiasa an'ilay soutien actif fa soutien naturel aloha, avy eo nampiasa an'ilay soutien actif amin'izay. Zay ny tanjony perikany. Vonina foana soutien naturel, le tratra mivelatra efa mihena ho azy ny kibo amin'iny dia tazoma eo ny tratra, tsy hoe dia avotra, tazoma hivelatra eo foana ny tratra. Ohatr'izay. Azo atao noty ihany koa zay rehefa eo ohatra ohatra ohatr'izay. Tsy voatery hoe mitady lava be fa mety kelikely le izy dia io arakaraka ny toe-batan'ny olona tsirairay avy, ny hoe ny sasany mety 3 sekonda dia efa mila manampy soutien actif, ny sasany mety elaela kokoa na vetivety kokoa. Eo koa ny ilana ilay herim-batana. Eo ny miasa zany ny herim-batana satria raha vizaka ny vatantsika nefa hamoaka an'ilay feo dia reraka tsy havita hamoaka an'ilay feo mihitsy rehefa eo. Ataovy indray ary izay exercice izay, aza misalasala mametraka fanontaniana ezahana ny amaliana an'izay arak'izay tratra amin'ny fotoana. Ity izao mba misy fotoana malalaka kely, afaka manararaotra manao vidéo ho anareo. Mahasoava.